Zampiainana Kadi Luredikadi Samukeliku Sajaleku Asimpitu Nakudagani Yapitu Isagim Oh Isa Mamuja Chakatilacha Ifauria Kamila Kararisima Amuifu Vitabana Masana Tukua Dimakara Isabel, oh Isa, Mamuja.
Esambatra sy tretrika reolona mandanitra tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra Esambatra sy tretrika reolona mandanitra tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra rehefa hoany ambanitrany reolona marobe tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra rehefa hoany ambanitrany reolona marobe tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra Esambatra sy tretrika reolona mandanitra tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra rehefa hoany ambanitrany reolona marobe de hotoniny leo anjely Esambatra mandakizay rehefa hoany ambanitrany reolona marobe de hotoniny leo anjely Esambatra mandakizay Esambatra sy tretrika reolona mandanitra tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra Esambatra sy tretrika reolona mandanitra tsy mijaly na hoe nona izy ireo fankatina andriamanitra fankatina andriamanitra fankatina andriamanitra eny ary misaotra amin'ny vetsikiritsika mpihira manao ny ba katolika izany mpihira zany miaraba antsika tokoa potratroka atsika menakavy tsy fahalalam-pomba mako zany anao émission ka misy satroka eny amboniny loha fa de mipotratroka eo amin'ny atrehanareo olona ambony ny zoky ny zandry rehefa mihaino am'timoka de olona ambony daoly ary tsy maintsy ajainy ny fataharatsika androany de mety ho lavalava ihany ary arakaraky ny fiainganeo fa ny zavatra olazaina aloha zany dia nisy événement anankitelo tamin'ity herinandro ity dia voalohany indrindra ny momban'ny modina tsy tamako loizy satria hoe atahoana fa zanaky mifaritra le nodin'andry de modiny mpitondra tsy fantatra modiny mpanohatra tsy fantatra ary tena azo lazaina hoe olobe na hoe olon-dehibe na ray aman-dreny ny lasa dia modina tsy fantatra iresaka momba zay ao iresaka ihany koa ny événement anankiroa ny maly ny tatitra nataon'ireo député tim teny Tanjombato sy ny fihetsiketsehana rehetra zay nandeha tamin'ny omaly ifampiresahana eto ho ataoko
Ao anatin'ny fanadihadiana izy io, ary any amin'ny farany dia resaka momba ny zavatra mitranga any Senegal isika mba ahafahantsika mahalala hoe aiza ho aiza moa zany Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Alohan'izany aloha dia andaontsika hitondram-bavaka ny firenentsika satria fa fanaontsika eto ny isaky ny alahady dia mametraka foana ny asantsika sy ny zavatra ataontsika eo ana feon'Andriamanitra ary mangataka famelan-kelotsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Dahoro Sejaulana itinusi malalana iti mangataka aminao zahay Kristi fahaoreny olana Elsuri irefatorana zay mbola manefitra anay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao rezahay onjerereray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristi fahaoreny olana Elsuri irefatorana zay mbola manefitra anay iray amina Jesosy o miangavy anao rezahay onjerereray e si fa un'anisa mangiata tu punya sani sadam asini arasina mi funale mamela itiro sina Sejaulana iti nusi malalana iti mangataka aminao zahay Kristi fahaoreny olana Elsuri irefatorana zay mbola manefitra anay iray amina anao ene ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao rezahay se le prepare la china e si fa un'anisa mangiata
Isaka Nasili Aratina Ifundale Mamela Ipinusina Misaotra ny Tanora Masina Itosy, FJKM izy ireo raha tsy diso a. Misaotra amin'izany hira sy famorona-kira manome mangataka famelan-keloka izany ary mangataka fibebahana ihany koa satria na inona lazaintsika menakavy dia tena ao anatin'ny olana tanteraka ny firenentsika amin'izao fotoan'izao. Ny foto-kevitra tiany iny hira iny ampitaina dia tena ao anatin'ny contexte mihitsy amin'izao fotoan'izao satria ao anatin'ny vanim-potoana ilana an'ireny ireny mihitsy amin'izao fotoan'izao satria tafiditra ao anatin'ny olana tanteraka ny firenentsika no fitiavan-tenana olon-droa, fitiavan-kelin'ny olon-droa ary enony ny tonony fa ao re ny olana ozy izy, esory re ireo olana ozy izy manjaka ny Satana. Fa ao re ny olana ozy. Zany hoe fahazy voalohana zany vahana ny olana. Fahazy faharoa zany esory re ireo olana. Constat ny farany manjaka ny Satana. Zay ny tarika na hoe tatasika anomboantsika azy androany. Nilaza tetsy aloha tetsy hoe nisy ray aman-dreny lehibe nodimandry dia modiana tsita ary tena natao hoe tena maty ohatran'ny hoe tsy mbo nananjanaka, tsy mbo hoe navita be tamin'ny firenena fa dia asa nga zay koa nga ny mendrika ny ray aman-dreny Lahady Samuel zanaky ny faritra Atsinanana ary ray aman-dreny nanadra an'izany atao hoe asa fanompoana firenena, fanompoana ny fanjakana. Tsy mbo karazan'ireo le olona raha nahazo posta, nahazo asa taty ivelany, ambasadera tany Algeria, ambasadera tany Allemagne, niainga ho sous-préfet tany amin'ny farany ambany indrindra, tsy mifanaraka akory n'izay tokony ho faripahaizany tamin'izany satria sady nianatra ihany izy no niasa koa tao anatin'ny asany sous-préfet tany Maroantsetra. Zany hoe tena nanompo fanjakana, nanompo firenena, nanomboka tany amin'ny fahatanirany ary tokony ho fantatritsika ihany koa fa nogadraina ihany koa zany ray aman-dreny Lahady Samuel zany tsy tamin'ny andro ny Ngiara-Valomanana. Aloha hazava fa misy kolikoly tasady any zay mahana amin'ny ataony fa tamin'ny andro natongavan'ny général Gabriel Ramanantsoa teo amin'ny fitondrana nogadraina izany ray aman-dreny Lahady Samuel zany. Rehefa tonga Andriamatoa Didier Ratsiraka dia nasorona, navoaka izy ary teo izy no lasa président ny comité exécutif tany Tamatavy, tany Toamasina. Tokony ho fantatrareo fa tamin'ny andron'ny
Ray aman-dreny Philibert dia anisan'ireo mpianatra nalefa tany ivelany izy nianatra sy niofana hitondra fanjakana na hoe io lasa administrateur ho mpiasa-mpanjakana ambony zany tao amin'ny sekoly na institut de hautes études d'outre-mer tam'izany IHEOM ho an'ny ray aman-dreny teo aloha antsika dia malala daholo hoe faripahaizana tahaka ny ahoana no tokony ho tafiditra amin'izany na tafavoaka amin'izany satria ianao raha ohatra ianao tsy manana ny moyenne 13 de moyenne tam'izany andro zany dia tsy tafiditra tam'izany zavatra zany. Eo manko ny ilaina tarihana ny sain'ny tanora amin'izao fotoana izao hoe raha izany Lahady Samuel zany tokony ho fantatritsika tanora fa tsy mbo zanak'olona nanamboly zany, tsy mbo taranak'olona mpanankarena zany fa nandeha vinty, nandeha tongotra maro amin'ny kilometatra maro, nandeha nanatonana toeram-pianarana. Ahoana no nahatonga azy lasa tany amin'ny nianatra tany amin'ny HEOM Institut de hautes études d'outre-mer dia noho ny fiezahany sy ny fitazany ny ray aman-dreniny azy ilofo amin'ny fianarana. Tsara fantatritsika fa nandritry ny colonisation dia nahazo avance amin'ny resaka infrastructure scolaire, ny encadrement scolaire Antananarivo. Ary maro tsy fanavakavahana ty fa tao anatin'ny colonisation maro ireo tanora merina no tafakatra ambony tamin'ny fianarana. Ary rehefa nisy zany zavatra zany, zany situation zany dia teo ny tena nisian'ny fisaraham-bazana tanteraka amin'ny alalan'ny faripahaizana aloha sy amin'ny alalan'ny tsy fananana fahaizana tsy hoe adalàna na hoe fadison'ny ireo rahalahy tany amin'ny faritra fa izay ny zavatra napetraky ny lova avy amin'ny colonisation Tana premier, le reste bye-bye. Raha meko porofonareo ohatra ray fotsiny ny lycée Galini dia efa tamin'ny taona 1906 dia efa nitsangana. Teto Antananarivo nisy an'izany Jules Ferry, Rabe Arvelo, ary maro angamba tsy malala hoe teny Avaradrova teny anie nisy école spécialisée ho ana administratrice, si l'on peut dire, zany hoe mpianatra vehivavy ho lasa administrateur public no nianatra tao. Tany amin'ny faritra efa ty akaikikaikin'ny indépendance vao nanomboka nisy izany lycée Rahervelo, lycée Rabe Mananjara, lycée Philibert Tsiranana, indrindrindrindra moa ny tany amin'ny faritra avaratra sy Tuiliary dia taraiky tanteraka. Zany hoe normal be zany le décalage entre ny zanaky ny faritra sy ny zanaky merina. Alao hazava tsara ny dikany hoe zanaky merina eto dia tsy ny hoe ova na hoe andrina na bobleu fa ireo zay nipetraka teto merina satria tsy afenina fa nisy koa ireo zanaka sénateur avy any amin'ny faritra, zanaka député avy any amin'ny faritra, nampianarina satria mipetraka tao Antananarivo ny ray aman-dreniny, nanana andraikitra tamin'ny fitondram-panjakana, ireny ihany koa dia tafavoaka
tamin'ny fianarana niaraka tamin'ny zanaky arivo. Fa saingy zao, rehefa tonga teo amin'ny fitondrana, ny ray aman-dreny filibery-tsiranana. Zao mako a, tadidry tsara fa miteny an'ity foana hoe ny epoka tsara indrindra tamin'ny fiainan'ny Madagasikara, fiainan'ny Malagasy dia tamin'ny andron'ny ray aman-dreny filibery-tsiranana. Satria nahoana? Izany ray aman-dreny izany tompoko ho anareo izay tsy malala, ary tokony ho fantatrareo tanora amin'izao fotoana izao, no nikajy voalohany n'izany atao hoe firaisam-pirenena. Averiko, nikajy voalohany izany atao hoe firaisam-pirenena. Dia misy hazakazaka zao itenako tamin'ny andron'ny filibery-tsiranana no vazaha maromaro no teo amin'ny fitondrana. Marina tompoko. Nisy ny sampihiotra vazaha, nisy ny gasy vazaha. Tena marina zany tompoko. Satria inona ny antony? Nalaony Andriamatoa Tsiranana ny gardena ny uniparty an'ireto vazaha, satria ny zavatra tena nitranga dia namenatra ny Malagasy, satria izay le lova avy any amin'ny colonisation. Dia inona? Ny zanaky merina averika any, ireo le olona nipetraka teo Antananarivo, zay teneniko zay, mety misy avy any Toliara ireo, mety misy avy any amin'ny faritra avaratra ireo, fa ireo le privilégié ireo. Zay nijerena rehetra ny CV-n'izy rehetrarehetra, hitondra fitondram-panjakana, indrindraindrindra any amin'ny administration zany, cadre ny teneniko ato, dia zanaky merina na hoe nipetraka tao Imerina Antananarivo, Analamanga avokoa. Teo Andriamatoa Filibery-Tsiranana ny lasa saina hoe tsy ho tonga any amin'ny faritra mihitsy ny fivoarana na ny fandrosoana ho an'ny Malagasy, ka dia nandefa izy ireo zanaka Malagasy. Tsy nisy hoe avy any amin'ny faritra, tsy nisy hoe zao, fa nefany mazava ho azy fa Antananarivo dia entité anankiray. Ny faritra misy province anankidimy. Zany hoe raha misy enina mandeha zany, dia 5 avy any amin'ny faritra, ray Antananarivo. Teo no nanomboka ny fitsiritana Antananarivo ny angalana fitondrana. Satria rehefa nalefa ireto zanaka, dia 5 avy any amin'ny faritra, ray Antananarivo. Ankivareo izy ireto mpanao politika an'Antananarivo, rasista, tribalista, ny ray aman-dreny Filibery-Tsiranana. Nefa le olona rehefa kotinana ilay izy, samy mandefa ny zanany ny province, dia mazava ho azy fa ny avy any amin'ny province anankidimy, dia Antananarivo anankiray. Tsy tatin'ny mpanao politika an'Antananarivo zay situation zay, fa nieritreritra Antananarivo ngamba tamin'izany, dia ny hoe ny 5 Antananarivo, ray ny avy any amin'ny faritra. Tsy nety tamin'ny ray aman-dreny Filibery-Tsiranana zany ny tohizany any nataony, ary navita promotion maromaro izy, satria tateo aoriana vao tery nidina ny IHEM, nidin'ny frantsay, hautes études io, tandrema, hautes études io, avec 13 de moyenne ianao vao tafiditra ao. Dia navita promotion maromaro izy tamin'izany, tao anatin'izany, anisan'ny nianatra tao anatin'izany, alohan'ny nahatongavan'ny colonisation mihitsy, ny ray aman-dreny Lady Samuel, ny ireny mitondra ka lasa ministre ireny, ry directeur de cabinet ny ray aman-dreny Filibery-Tsiranana, le père Beranto, nisy zany tompoko. Ary rehefa vita formation avy tany ireo, dia nandray ary nitondra fanjakana. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Nanana fahendrena ireo olombelona ireo, nanana fahendrena ireo ray aman-dreny ireo.
Manoraty eto nareo izay matadidy raha naheno an'izany atao hoe risoriso zany tamin'ny andron'Andriamantoa Filibertsiana. Satria voavolavola tsara tamin'ny fianarana, voavolavola tsara tamin'ny faiandrena, voavolavola tsara tamin'izany fahaizana mitondro, hatrany amin'ny chef de service, directeur, ministre, natale généraly, secrétaire généraly, ministre, premier ministre, filoham-pirenena. Tsy indray mandeha Andriamatoa Filibertsiranana no manao interview amin'ny pressy na média internationaux no manao lambahoany ny amin'ny ambany satria izy izay no maha-izy azy ary najaina hatramin'ny farany in'le satroka anaovana iny nikajy ny firaisam-pirenena tompoko izany olona izany. Ka tsy nisy ny hoe ity zanak'arivo, zanaky arivo, ity zanaky ny atsimo antsinanana fa rehefa mandeha ny promotion anankiray hoe ireto indray ho ny lasa dia nalefa isaky ny représentativité ny faritra. Mbola niezaka nanao an'io Andriamatoa Ratsiraka Didier, mbola niezaka nanao an'io Andriamatoa ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy. Vahao re ny olana hoy le tononkira teo, manjaka ny satana hoy le tononkira teo. Rehefa tonga taty aoriana dia nahisaka natosom-botanana fotsiny zao ny zanaky ny faritra. Avereno ny mémoire atsika menakavy. Lesona ary profo anankiray mitohaka amin'ny tendany io ray aman-dreny lehibe. Na tsika amin'ny faritra raha tsy mahatsapa akory hoe orzalahy sao de mba tokony andeha hanotrona zany atao hoe ray aman-dreny Lady Samuel zany tsika. Tonga tamin'ny fiodimandrina ny ray aman-dreny Beranto tany Mazanga. Tsy sita, tsy sita fa misy artiste anankiray. Artiste mody mandry de efa takininona fikarakarana azy, mahazo décoration, mahazo an'ity Wentclins rehetra ity. Tsy eo mananona maleo akory tena miala tsiny tompo. Akama akaiky zany maleo zany amiko. Kanefa na izany na tsy zany hoe ity artiste mitaiza ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny anatra arak'ira. Fa ity koa administrateur civil, je pense de classe exceptionnelle. Tsy haiko moa ny gradiny zareo reny. Fa zany olona mivoaka IHEOM zany tompoko de équivalent ny HCC amin'izao fotoana izao. Na azafady tompoko ENA amin'izao fotoana izao. Équivalent ny ENA amin'izao fotoana izao zany. Zany hoe manam-pahaizana le olona. Mba ho possible ve tompoko zany hoe ambassadeur anao avy any Algérie de nalefa ambassadeur any Allemagne. Mifanipaka ane zany. Zany hoe le rangahy zany sady mahay teny arabo izy, farafahakeliny, no sady mahay miteny allemand. Satria raha sanatria tsy mahay miteny allemand izy, mahay miteny anglisy izy zany. Ny frantsay moa zany de tsy lazaina intsony. Azonao? De avy nareo iteny amiko hoe ka izy kosa ane nanidy barazy tamin'izany andro. Diso tompoko. Andriamatoa Lady Samuel dia ny contre mihitsy. Fa ireto tanora niaraka taminy no nametraka sy nanaforce ny zavatra tokony atao tao Tamatave tamin'izany. Ho tonoky ny anarana Ratsiraka Roland, Narsona Bezarko
Zay no surnom nay koko. Fantatrareo ny zava-bitan'izany tovolahy anankiroa zany taty aoriana fa ireo no tena nametraka ny barasy. Raha many olana mitsanga ao Madagasikara sika, lany fotoana eo tsika hivavaka, raha ohatra ny vavaka ataotsika tsy tanterahantsika fa ao reny ny olana. Ny olana voalohany ao Madagasikara dia misy ny atao hoe privilégié. Misy karazan'olona manana privilège tsy tanono. Misy foko manana privilège tsy tanono. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe mba misy olona miakatra sy misongadina any amin'ny faritra dia potehana, dekapitena, gadraina, atao izay hanapotehana azy. Isaky misy fitondrana ao Madagasikara, tena avy any amin'ny faritra aloha ny fizanona voalohany mba isolena an'ilay mpitondra. Ary indrindra moa raha ohatra avy any amin'ny faritra ilay olona dia tonga dia Antananarivo no manipulena mba hanapotika an'ilay mpitondra. Averiko. Raha avy any amin'ny faritra ilay mpitondra dia Antananarivo no manipulena hanapotika an'ilay mpitondra. Ary aingana, rapidany zany nanapotehana andratsiraka Didier zany, rapidany no nanapotehana an'izany Philbert Tsiranana zany, rapidany no nanapotehana an'izany Aberzafy zany, fa mafy ho andra malagasy no nanala an'izany Marc Ravalomanana zany, ary mbola ho mafy koa ny hanala an'izany Andry Rajoelina zany. Nefa samy malala isika menakavy fa tao anatin'ny fotoana ny itondrany Andriamatoa Ravalomanana dia maro ny tany amin'ny faritra no tsy nankafy azy ary tsy nankatoa azy mihitsy amin'ny alalan'ny Azalambo sy ny fametrapetrahana ireny magro eraky ny tanàny ireny. Tahaka an'izay koa Andriamatoa Andry Rajoelina, maro ny any amin'ny faritra tsy mankatoa azy noho ny fametrahana ny ditanany Andriamatoa Ravatomanga isaky n'izay faritra ka misy zavatra mety ka tokony atao. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, ohatra pirofo mitohaka amin'ny tendana io ray aman-dreny Lahady Samuel Nodimandry io, à la limite tsisy hita mpitondra. Solitena paritra ny tao na ny premier ministre raha tsy tonga akory nanotrina nofo mangatsika an'izany olona izany. Anefa tadio zanaky ny faritra ny premier ministre tsika, zanaky ny faritra. Firy ny tanora ny karakarain'izany ray aman-dreny Lahady Samuel zany tany Algérie. Firy ny tanora ny karakarain'izany Lahady Samuel zany tany Allemagne. Tadidio areno ty teniko ty. Raha tianao hivany olana ao Madagasikara, aleo ny zanaky ny faritra hisetra ary azo ny arena mivoaka avy any amin'ny faritra misy azy. Andana makany amin'ny hôpitaly any Sambava na Antalahy dia ho tsapanao fa mahantra ny malagasy, kanefa vao miala kely mivoaka amin'ny hôpitaly fotsiny mandeha ditongotra kely, même pas 500 mètres dia fireny mitsoratsoraka ny vanille, mitsoratsoraka ny kafe, mitsoratsoraka ny jirofo. Iza nefa no manjakazaka, iza nefa ny tompo-tanana amindreo amin'izao fotoana izao. Zanaky Arivo, Ringa Ravatomanga, amin'ny Tuliara, any amin'ny faritra ny Tuliara, Kere, dia mba mietsika ilay tanora ao Tuliara. Inona ny zavatra mitranga? Hanapotehana ny Andry Rajoelina dia ampiadina ny zanaky Tuliara. Za koa aloha mino ary tsapako fa mety tsy ho tonga saina amin'izany akory Andry Rajoelina hoe ils sont en train de m'isoler. Za miteny anao Andry Rajoelina, raha voto aminao io Tuliara io, aza mieritreritra ny 2023 tsony ianao.
averiko raha vototra aminao io tiliary io aza mieritreritra ny 2023 tsiny ianao tsy fantatro izany nanolo-kevitra anao tsy fantatra izany nanolo-kevitra andravalimanana fa ny fantatra aloha dia samy eo akaikinareo mindralahy na nareo mianaka Norbert Lala Ratsirahonana mpanolotsaina fa rehefa nandeha ny tolona dia azaody daholo reto mpitolona fa olona tsy fatapeviana daholo ny tonga rehetra tsy mitena hoe incapable ary voasina sy ny karazana intellectuel reny ary mahay ary anisany deraiko fa tokony napetraka tsara ao anatiny hoe juste moyen atao hoe tena hoe kajiana tsara ny fametrahana an'le élément étranger ao anatin'le formation le gouvernement na le mpitondra fa ity tonga de zaody daholo lasinareo manao député na sénateur rehefa tsy lany any nareo de efa tsy rarahako nareo zany tsy anisan'ny mpitolonareo de reny rosy ianao fa de mieritreritra fa tsy vitan'ny rosy zany ministry ny serasera zany reny tamin'izany andro zany ry be atanana nanao erreur kely izany tsy nanao erreur taminareo mpitondranao na ianao Ravalomanana io na ianao Andry Rajoelina io jerina tsara ny administration tamin'ny andron'ny Ravalomanana tous des ticobos et natifs de Tana vrai de vrai Andry Rajoelina tous les ministères manam-bola ary misy vola tous des natifs de Tana normal raha tsisy mpandevina ny ray aman-dreny lahatsamelona normal raha potehana zay tanora manomboka misongadina any amin'ny faritra na teo akaikin'ny Ravalomanana izy na teo akaikin'ny Andry Rajoelina potak'izay ne dia voatsika zany Odety Bevody zany tsy za aloha mpiteny an'izany Odety Bevody zany nga Ravalomanana miteny an'izany tsy haiko ny antony mahatonga anazy miteny an'izany Odety filohan'ny skoto zany manana accès tsy azo eritreretina amin'ny fiangonana na isaka ramatoa Odety mialatsiny aminao ray aman-dreny Odety fa izay ny fiantsoana Ravalomanana anao tsara ihany lazaina amin'ny olona zany raha ohatra nareo anontany hoe taizany sorsa zany tamin'izany andro sorsa mapy zany mapy no maheno hoe zany no tenen'le flopir atinakay izy Odety Bevody teo bon bref tsy zay potak'izay de efa miatakataka amin'ny Andry Rajoelina daholo ireto tena armada sy le tena hoe olona mitolona na inona adalany Augustin Andriamanan'ora miendriky no ministra zany tompoko satria ny diadra izy ny tolona izy ny zavatra tiako tenenina eto zao satria mety isy itendra le ry ohatra mampiditra mamoaka tsy misy zany ny resaka redevabilité na ho an'ny firenena na ho an'ny mpiara-mitolona ao anatin'izany atao hoe politika fitantanana ny rehetrarehetra aloha de redevable daholo amin'ny firenena sy amin'ny vahoaka malagasy zay vao miditra ato amin'le redevabilité entre Samekama sy ny olona hitondra firenena ary Pierre Older miendriky no ministra zany hoe iza koa ry Lanto Rakotomanga ry Roberto Tinka ry tsy haiko ry Resampo ny amin'ny Ravalomanana ry Dona Andriamaefaparana ry izy moa naran'izy iny Berry izy moa Rivo le ministre de l'industrie farany teo
ry Olga Ramalsona moa izy iny ianta Arandriamandrato, ry Jean Costa le MFM aiza daholo nefa ry olon'ireo amin'izao fotoan'izao. Olga ny tavela sisa ao amin'ny anao, ary ny aty amin'ny andro rajel tsotsofina kofakompahana ohatran'izao sisa ny toerana menan'le olona, toerana mba mody hoe honorifique mais finalement vide de budget, vide de pouvoir. Direct amin'izay ny akamely zao, tamin'ny andron'ny akamely ane, tamin'ny 2009 ane, efa maro ny olona izay tena teo akaikin'ny Ravalony tsy miaro azy tsony. Oui, marina ny tenin'nga Ramarson nareo reo tsy hitako nareo tamin'ny andron'ny tolona. Tena marina kosa aloha, ary tsy lainga ny teniny hoe tsy tafakatra teo Ravalo raha tsy tao ny ekipan'ny Ramarson sy ny ekipan'ny zanaky Pierre be mpanao kung fu. Ireo tompoko no tena nampiakatra any Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Taiza ny tsipatsipahany an'ireo rehefa vita izy. Tsy tanao tsony ny taty aoriana zany zanaky Pierre be zany, fa zany lasa contre Ravalomanana. Iza ny nampiakatra ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana, tsy ny colonel Charles. Hitatsony ve izy avy eo? Esory re ny olana. Ny olana amin'izao fotoan'izao dia marika Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Hidirantsika iny rehefa avy eo fa zay ny olana, ary tena hitenenako anareo hoe mitombina tanteraka ilahirany zareo avy nitosy teo, ny chorale nitosy hoe mamelany nosinay iny Tanora Masina nitosy. Ho averiko manko izy ity dia mihaino tsara isika mianakavy dia asio anarana le hoe vao re ny olana. Iza ny olana amin'ny firenena amin'izao. Nanomboka tamin'ny 2009 nitsika ny olana tamin'io. Nanomboka tamin'ny 2002 ny olana tamin'io. Asiana mamany olana ry zalahy. Omena andraikitra hoe mihavana ianareo. Mifandraisa tanana. Dia ny tombontsoa ambonin'ny firenena jerena. Izay ny mahatonga an'le nini satria rehefa tsy hiavana nareo, ny firenena tsy maintsy mandroso. Rehefa tsy hametraka drafitra nareo, andehanana any amin'ny fandrosoana mba hisiny zany tena atao hoe débat politique. Misy olona manko miteny an'izany hoe lasa guerre d'image ve sisa le izy. Marina mihitsy ny tenin'ny olona io. Tena marina. Sary ve sisa nampidiny ran'ny tanàna. Dia manao ino izy teo photoshop dia tsy magninino. Misy aksa tsy miova. Dia misy olona tsy mihetsika mihitsy eo amin'ilay toerana. Azafady mifanala baraka ianareo. Dikan'izany dia zao. Na ianareo miala raha tena tia tanindrazana tokoa hoe bloquer anga le firenena no zay mitsamo reto, dia aleo zay miala. Na avelao zay mitsamy ifampiresaka dia metraka drafitra iarahana mitondra amin'ny firenena. Raha tena tia tanindrazana mandeha amin'izany. Maurice anie nanao an'izany. Il Maurice anie nanao an'izany hoe androany mandeha ny zavatra dia torin'ny mpitondra no mitondra rapitso torin'ny mpalohatra. Tsy vitanareo mitsamo zany satria intérêt par l'ego, pour ne pas dire personnel, no mibahana ao anatin'ny sainareo mitsamo.
napetraka mazava tsara teo hoe nanana fahendrena ireto olona forme même atao anatin'ny période coloniale raha colonisation raha takandry lahady Samuel ray aman-dreny ireo fianakaviana na ray aman-dreny tamin'izany andro ray aman-dreny zany hoe Berantso zany zao fotsiny inona ny tsy fanendrikendrehana natao, inona ny diabolisation tsy natao tamin'izany latsiraka Didier zany, tsy hoe miaro azy betsaka koa ny zavatra tsy mety natao zao dia mpandahan'ny fanjakana izy amin'izao fotoana lazaina mpangalatra mpanefoefo manana rehetrarehetra manana hélicoptère manana an'izao mahatonga ny ngaratsiraka Didier tsy afaka miteny tsy hoe andeha hitodika hiaro ny tanindrazana dia satria noho ny tsy fananana izany tsy te hipetraka ny amoron-dranomasina raha hoe miliba amin'ny vola tsisy lesosy jusk'hatramin'izao ny tranony ratsiraka Didier ny dorany Ravalomanana mbola tsy vita tompoko hatramin'izao. Tokony isy olona tokony hanamboatra zany sambo malala tsika menakavy tsy manana voiture de luxe zany ny ray aman-dreny ny lova napetraky ny professeur Albert Zafy fa ny zanany dokotera aty andafy manam-pahaizana aty andafy ny lova napetrana kanefa ny suivez mon regard comme on dit firy taona teo amin'ny fitondrany Ravalomanana dia lasa feno groupe magro Stico eran'ny Madagasikara firy taona teo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina dia samy malala tsika fa multimilliardaire izy Ndrala izy sy Mamy Ravatomanga firy taona teo amin'ny fitondrany Ratsiraka Didier 1920 ny fandimbiasana mivoaka ny tomobile mba disponible ao tokantrano mba tokony hafantatra tsika ary hanana honnêteté intellectuelle isika malagasy manao analyse hoe marina kosa zany artiste ray maty voninahitra takonina nomena azy ray aman-dreny lehibe maty any amin'ny faritra Modina Tsiay mova tsy takany teny Ndainilay Arivory tamin'izany maty ilay beau bleu dia inona ny zavatra nilazay aleveny ohatry ny mandevina alika izy sanatria ve zany no nataon'ny ray aman-dreny Lahady Samuel tsy hita Andry Rajoelina tsy hita amin'ny premier ministre tsy hita ny ministre ny affaires étrangères sy tompomasy kely ihany momba an'izany ho anareo mpanohatra ho anareo mpitondra ihany koa namara alohan'ny alako eto dia araky ny lazaiko hoe isaky ny alahady tsika tato ato dia manana vahiny hitondra ny adihevitra na karazana hoe éditorial momba ny fandriampahalemana Andriamatoa mandroso ianao Andriamatoa Christian Ramanantsoa hitondra ny resaka fandriampahalemana izy ka dia satria mazava ho azy fa ny fandriampahalemana no fototry ny fampandrosoana mandroso ianao tompoko ho hitany rehetra dia alefako ny hira dia rehefa avy eo ianao dia alefanao ny fandaharanao rehefa tapitra ny hira dia entona topozy Ni serana
把苦发，你见不到，已经付出，要像这样流洒。Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme la donne l'amour. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Iny a ry mpieno ajaina mino zao fandaran'izao tsy tapaka mino hoe fa zao andro alahady izao eto aminay moa zany a dia efa mba misy kely masoandro ihany isaorana n'Andriamanitra zany ary matoa nandefa niny heriny teo a dia ity fandaharana ity zany a dia tsy fandaharana mandehandeha fotsiny amin'izao fa fandaharana miankina amin'Andriamanitra. Izay no ametrahantsika isan'andro eto amin'ity fandaharana ity. Ny zavatra kinasantsika, ny zavatra ataontsika rehetra dia akinona amin'ny tompo zany.
satria zay tsy miankina aminy ninninona hevitra ninninona fahalalana dia hosahirantsika eo amin'ny fiainana rehetra zay hosahantsika. Tonga dia horesako zany a loha hevitra androany dia ny hoe fahandriam-pahalemana. Raha hoe fahitatsika zany tsotsotra ny atao hoe fandriam-pahalemana dia le hoe matro fehizay, lamina tony. Anatin'ireo matro fehizay zany dia misy ny atao hoe fiadanana. Zany hoe raha mbola ampitsika zany dia hoe tsy mitabataba na ororo. Ka raha alentsika indray zany eo amin'ny soratra masina ao amin'ny Salama toko 4 dia raintsika ao amin'ny 9:9 izay manao hoe andry amin'ny fiadanana aho ka atory miaraka amin'izay satria ianao Jehova no mampitoetra ahy mitokany irery tsy manana ahiahy. Raha alentsika zany zay fean'izay zany dia hoe misy ny resaka hoe tsy miahiahy, matro fahizay ary ny hoe fiadanana. Eny ry Malagasy zay mieno izao fandarana izao. Mazava zany a ny tianao ambaratsika eo dia hoe manahoana ny fandriam-pahalemana ao Madagasikara. Faniriany ny firenena eran-tany tompoko zany manana hoe tany mandro fahalemana zany satria io ny fototry ny fampandrosoana sy ny ahafahantsika zany mandroso anareo ny Madagasikara. Fototra hoy izaho satria tena faniriany ny tsirairay avy io. Zany tany anaty zany tany misy zany tsy fandriam-pahalemana zany dia tena tany faran'ny Jehova indrindra. Raha resitsika fotsiny zao resaka Palestine io, resaka Iraka zay efa mipotehana zareo Amerikana io zao zareo noho ny fampitehana ny taniny dia mandraka ankehitriny dia tsy misy ny filaminana ao ary tena potika ny vahoaka, potika ny tany. Dia zay ny tena hoe faniriany zao tontolo zao dia hoe fandriam-pahalemana. Ny tanjona zany amin'izany hoe fandriam-pahalemana zany dia tokony hisy ny fanjakany ny atao hoe filaminana ary ny hoe vahoaka tony, mpitondra tony ary zay no ahafahantsika zany a makany amin'ny atao hoe fampandrosoana. Raha ny zavatra Madagasikara manokana zany no resaka eto zany antsika Malagasy no resaka eto ny firenena zany a momba ny Madagasikara dia apetrako aminao ny fanontaniana manao hoe mandro fahalemana ve Madagasikara. Raha andraitsika zany a ny taontaona 2020 sy ny 2021 fa tena mampikaikaika ankehitriny ny tsy fanin'ny tany ao amintsika. Satria laza tary amin'ny voalohany hoe rehefa tsy misy ny fitoniana, tsy misy ny fiadanana zany hoe mila tony raha ohatra hoe hanao zavatra ianao. Raha ohatra misy zavatra tianao, misy projet tianao atao dia mila tony ny saina, mila tony ny vatana mba ahafahanao manatanteraka ny zavatra ataonao. Dia ny zavatra tena mampalahelo ry mpiaino amin'izao zavatra misy ao Madagasikara zao dia vao maika mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Dina naterak'izay fiantraikan'izay zany dia hoe raha raisitsika ny ara-politika amin'izao zavatra mafanafana ao Madagasikara zao, amin'izao zavatra misy ohatry ny manonjanonja ao ary mety tonga any amin'ny resaka hoe tsunami mihitsy ary izy ity raha zao ny zavatra hitranga satria manomboka efa tsy mitony ny firenena, manomboka tsy mitony ny vahoaka, tsy fantatry ny intsony zany zao hoe ho aiza no alehany
iza no arahana ka io zany ny atao hoe raha politika zany zao no esantsika voalohany io de hoe io ny mpanohatra zao am'izao fotoana zao zay tena manao ny enjo zavatra ary tokoa aloha fa ny saorana aminy aloha de hoe mba tsy nisy ny familezana na hoe nisy ny fandrombana ary saorana anareo zany satria nanaja zany nareo a le ina moa zany le filaminana kanefa manontany aho hoe ity zavatra ho takinareo ty ve takentsika mpanohatra ty ve makaiza izy io tena mitodika any amin'ny resaka hoe fitadiavana marina ve le hoe mandro fahalemana tokoa ny tany satria raha tsy mandro fahalemana ny tany dia tsy hitako zay antony mbola hoisitsika zany raha izao zavatra ho ataontsika zao ka hoe aho hoe fiantsonany aho de hoe ny afahantsika zany afahantsika tonga am'izay tanjona zany hoe laminina ny tany sy ny fanjakana zay de zao tsisy afa tsy ny fifanantonana fanantonana zany ny mpanohitra sy ny mpitondra ary nareo mpitondra mba koa nareo mba hiely satria nareo tena tsy miely mihitsy nareo ny anareo ihany ny anareo mila miely nareo satria raha tsy miely nareo de ho tapianareo vava daholo zany ny mpanohatra ao Madagasikara io zany atao hoe misy mila amboarina zany ao Madagasikara misy le hoe ty le mba mieno zany mba mifampienotsika satria lasa tsy hitan'le olona tsony zay ho atao iza no elona iza no arahana fa lalovinareo ny olona ao Madagasikara lalovinareo ny firenena zao mahatonga atsika mbola tsy tafavoaka mihitsy raha milafiny ara-politika mila zany mba zay le mba fifandeferan'ny mpanohitra sy ny mpitondra mba ahafahan'ny olona mahita mazava hoe iza ny tokony arahako amin'iza amin'itsy ny be samy rariny zany fotoana so ny tena hoana namaky zao de ohatra ny makany izy ty tsy fantatra hoe ahoana zany ny tanjotsika fantatra zao de ny tanjo ny arahantsika de tena hoe manohatra zao fitondrana zao de hoe fialany ny andro rajoelona eketsika zay fa zao efa miala tokotrany eo aro ahoana zany ny ahafahantsika manohy an'izay ndray tsy maintsy toizana ny fiainam-pirenena fa mila mifandamina mila fifandamina tena hoe mahapototra tsara zany zay ataoko anareo hoe mila zavaina vahoaka koa zay satria ny vahoaka raha tsy mahalala an'izay de tena very izy very fanambola velona zany zao ny vahoaka amintsika am'teny zao kanefa hitako koa zao hoe tamin'ny zavatra nitranga maly teo izy amin'ny inona moa zany le zavatra nitaria ny mpanohatra teo Tanjombato iny teo amin'ny teo Magro de ohatra ny zavatra hitana eto zany zao aty zany zao mahita hoe misy fifandonana ny mpitondra sy ny mpanohatra zao zay sy omaly iny zany misy ny fandamatra arakevitra fifanerana arakevitra tsy manaiky ka inona marina de davinareo mpanohatra reto tatitra ve no ataonareo marina sa inona ny zavatra kotrehanareo zany ao ambadika eo mila mazava koa mafy zay satria oka tsy ataonareo fitaovana intsony ile vahoaka zay manaraka anareo eto fa ny ndraiky zany de mazava ny zavatra ny ataony hoe kaka mihitsy zany de zao raha miresaka zay tsika de tena lanjaina tsara satria tena tsy fantatra tsony zao ny langa sy ny marina fazanareo langa le vahoaka de tsy fantatra tsony aiza no ale am'le fahamarinana ka zay zany le devaneto zay tiakamo ty de zao zay de tsy hanao ny fitaovana ho an'ny vahoaka na vahoaka koa zany tsy ataonay fitaovana io na vahoaka io na resaka miresaka fiangonana io fa zay zao de tena sahana hoe mijoro fa hoe ny Andriamanitra mihitsy io le Andriamanitra inotsika io mihitsy ny manao fitaovana anay ahafahanay metsika satria zay miaraka amin'io zay miaraka amin'izany atao Andriamanitra zany tsika kristiana malala tsara zany atao hoe ono zany mierin'Andriamanitra zany rehefa ao aminao zay rehefa tena miaso aminao io tsisy matohatra an'io zay zany tena ijorona eto zay ijorona eto dia hiditra zany amin'ny resaka hoe ny fiatraikany tsy fandriam-pahalemana ny ara-tsosialy ny ara-tsosialy satria koa tsy hoe itsikera lava eto tsika fa ny zavatra mampanilo zany zao de hoe noho tsy fandriam-pahalemana io indrindra fa hatramin'ity nisiny ty le aretina maningy an'ity atao hoe coronavirus ty zany ny tiako atongavana eto de maika koa nahapotika an'le hoe
ny fiatraikany tsy mandriam-pahalemana ara-tsosialy. Jereo ny fongatry ny resaka mialavotry, ny alatra, ny vonin'olona, ny famonoan'olona zany tsy ara-draviny. Lasa ohatran'ny kolontsaina mihitsy ary zao ny firoborobony ny alatra zay tena hoe mahafaty olona mihitsy zany. Ny fanolanana zany zao manomboka efa mongatra ao Madagasikara, mampalemile zany ry olona e. Ahoana ny ahafahantsika manaiky an'izany? Satria ny olona zany zao tena efa very ny sainy tamin'ity refus-bio an'ity. Satria misy zany ohatrany hoe tsy avily zany mandeha malalaka amina toerana ray de lasa tena potika zany ny toe-pisainan'ny malagasy noho ny tsy fahaiza mitantana ny resaka vola zay azo tamin'io coronavirus io. Zany tokony mba mila mi-anticiper zany ny fanjakana. Raha tsy na mety hoe tena eto zany marina tokotra aloha fa hoe tsy mora ny manatera fa ianareo no tokony andrefitra voalohany tokony iarahana zany satria le vola tokony hoe nomena an'izay tokony misitraka an'izay de tokony nomena azy tokoa izy. Fa tsy hoe atao fotsiny akela avao zany le olatra hoe bon misy voavolo zao fa tsy nitenina taminy marina hoe inona ny marina tamin'io volo io de mba mipetraka zany rehetra zany de miteraka tsy mandry ny sain'ny olona hoe aiza ny fanjakana aiza nareo reto atao tsisy mazava teo ny zavatra ataonareo de lasa mampiady sainan'ny olona ny fongadrany toe-tsaina na fongadrany fomba fitantanana ny malagasy zany. Eto reo zay ny ara-tsosialy zay tena hoe natrany amin'ny resaka hôpitaly azy zao. Bon, marina hoe bon misy le SSBD ngamany fahazantsika zay fa lasa nefa manara-penitra reny. Nefa nany raha tsisy akory na ny fitaovana ary hitsaboanan'ny olona. Tena de ahoana moa zany raha olona marary tonga amina hôpitaly anankiray, tonga de mihory ny saiko tsisy fitaovana ko. Na le fitaovana ary mbola le mpitsabo no miantoka azy de mbo rary ny be zany ry olona. Raha olona marary mafy izy zany de ahoana? Mahita hoe tena hôpitaly manara-penitra ty, tonga ao izy nefa tsisy ininona tena miala tsiny ary zay zany le fitaka aza mba afitany ohatr'izany tsony ny vahoaka fa manaovany marina. Zay zany zay ataoko anareo misy ifandraisany mihitsy le ino moa zany le famelabelarana nataoko tamin'ny herin'ny lady resaka fahamarinana mifandray zany ny tsy fahamarinana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Rehefa tsy marina ianao de tsy mandry fahalemana ny olona. Dio izy io lasa tena mikirotana ny sain'ny olona, tsy tantsony izy anteherana dia vakivavy ianao hoe aiza ty firenentsika ty, inona ny tokony lara-pahamehana ataotsika fa toa ohatrany lasa makany amin'ny zavatra hafa tsika. Za miteny anao ry olombelona, ianao malagasy, ianao fitondram-panjakana io, mety hoe io zao mety mezanao ako fa zao malagasy anie tsy adaly rehefa menao fotsiny na ny haninao haniny fotsiny rehefa voky ny kibony milamin'io fa ohatrany nareo indray ny voky be tena voky be nareo nefa io ihany le voky be fa tsy malala mizaha. Anao nareo manangona ny volanareo de ny olona io zany tena ataonao akila bodoly dio izy io Pierre io jereo exemple zao Pierre io aiza izy zao aiza le fametrahana le tena hoe ohatrany hoe fanampianan'ireo olona reo maritra fa tsy hoe aminy izy androany de aveo anao tsy hitany nalehanareo, tsy mety zany. Zay zany tena hoe tena mikika mihitsy hoe ro malagasy tena miambononareo tena ataovy zay ahafahantsika zany miaraka amonjena io atsimo satria tena io atsimo io tena mijaly. Marina fa hoe bon tsy ny atsimo ihany ny problème fa tena ao zany zao ny olona angeza be onjeo atsimo reo fa tena mila an'izany tsika. Zay zany ny ara-tsosialy ny ara-toe-karena indray. Tena hita zany de tahitemy mihitsy hoe mininona na plan Marshall na zay mety hoe tsy haiko ny fomba hevitry ny fanjakana zany ampiroborobo ny toe-karena ao Madagasikara. De zao raisitsika zao ny resaka ny resaka ny eo amin'ny resaka ty daly ty ohatra daly efa nolazaina hoe io ny lara-pahamehana voalohany rehefa tonga eo amin'ny fitondrantsika. Lara-pahamehana voalohany rehefa tonga amin'ny fitondrantsika fa isy ho taona izy zao aza ho aiza zany zao ny vokatry zay.
dia mbola afahanandalitra koa le olona hoe asiana piso ny omby. Dia nakazy izy zao. Aiza le piso am'izao fotoana zao. Hitanao am'zany. Donc zany zany ataoko anareo hoe tena zany anisan'ny batiny satria lasa mampio efa alatr'omby. Dia nakazy zany le olona tompony am'izao fotoana zao. Miororo izy. Tsisy fandriam-pahalemana satria tsisy olona tsony miaro ny fananany. Fananany sy ny olona. Azy nareo mpitondra mpiaro ny reny vahoaka reny. Nareo mitandrina filaminana nareo, nareo miaramila nareo. Fa iza ny olona tena mibakeo anareo e. Satria manko tena zava-doza koa zany dia zao hoe fa miparitaka koa zao ny resaka fitaovam-piadiana ao Madagasikara, fitaovana iadivana na hoe fitaovana mahery zany, tsy haiko hoe iadivanareo amin'izy reny koa reny daly zany hoe aminona olona be reny sa ahoana. Ary ny tena zavatra tokony iadivantsika koa ankoatran'ny daly. Tena hoe izy ngizinika eo tsy zay hoe reny le ny dalo ambony latabatra reny tokony reny zany ny tokony hoanina Madagasikara fa tena reny ny fanetri-ben'ny firenena mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ao Madagasikara. Mbola veriko ihany hoe reny le dalo ambony latabatra reny. Tsy fantatra io na izy io na izy fa misy io. Mafia io zany. Ka azo ampiana tsito zay. Anareo malagasy, ho antsika malagasy. Aza variana fotsiny hoe tena namono ny dalo, vono ny dalo, voasambotra zao, mienana zao. Fa ireto fanetri-ben'ny firenena reto. Ireto zay tena hoe dalo ambony latabatra reto. Ireo zany tena fanetri-ben'ny firenena. Dia tena tsy afa-drositsika mihitsy zany. Zay zany resaka dalo, resaka ny amin'ny resaka ruralité tsika, ny ambanivohitra, tena ambanivohitra. Mampalahelo ireo olona mahita ny ambanivohitra zao. Dia tena hoe io zany no tena hoe atao hoe 80% ny olona zany antsika dia mpamokatra, tantsahaka daholo. Ankehitriny nefany nohon'le tsy fandriam-pahalemana misy, satria misy ny mpamono olona, misy ny ala-boly be da be ny any Madagasikara. Dia ireo ny olona mijaly voalohany indrindra. Dia inona nahatonga olona mandositra izy? Mandositra ny eny ambanivohitra izy mba ahafahany zany mba mitady ny fiariny aty andrenivohitra. Ka zany zany hitako hoe anisan'ny fototra lehibe tsy afa-drositsika mihitsy zany ity tsy fandriam-pahalemana ity. Ino fa zay famelabelarana fifozena moa zany mety ampiova zavatra. Dia tena inoko fa hoe voasiny tsiatsiray aby zany zavatra ny teniko teo dia miteny aminareo zany hoe iny zany ny teny atsipy any am-pony malala dia mitady atsipy eny amin'ny tandrokin'omby. Ka dia mametraka ny veloma mandra-pera tompoko. Veloma ao. Sotranao Andriamatora Manatsoa, Christian. Apaina ianao. Eny ary tompoko ilaina manko le mifanampy sy mifanjohy amin'le zavatra atao satria ny raharaham-pirenena tsy vitan'ny olon-tokana. Aloha zava-tsara zay ary tsapako sy hitako eto fa efa manomboka ao tsara Andriamatora Christian Ramanatsoa. Manana ny maha-izy azy izy ary tsy afenina fa tokony tsisy idirany amin'ny fiainana ny Madagasikara intsony. Ny taranany, ny zanany, izy mianakavy aty avokoa. Tsy haiko izay mampitonantonana an'ilay rangahy iny resaka momba amin'ny Madagasikara. Dia tsy haiko redevabilité daholo ireny fitiavana amin'ny firenena. Dia tena mitsotra betsaka anao Andriamatora Christian Ramanatsoa. Ary ny rariana dia hanomana thème anankiray indray ianao amin'ny herin'ny androany ary mifandraika amin'izay famarinana, fandriam-pahalemana. Dia rehefa feno manko ny famarinana sy ny fandriam-pahalemana dia mifanetrehetena indray 4F manko izy io zany. Fanetrehetena dia avy eo tonga amin'ny fampandrosoana. Dao aritsika hiditra amin'ny vetikevitra amin'le hoe ny fanala-baraka ireto. Zao ny zavatra mitranga dia efa naboaboaka ny akama Christian Ramanatsoa teo manko le izy. Fa
ho avoakako lasa fanadihadiana amin'ny alalan'ny fetikevitra. Fa ao reny olana ozy izy, esory reny olana manjaka ny satana. Moi le teto rehefa nanao ny émission de tena tsotra be. Adiniko tanteraka hoe ain'ory kiodifika sy rainy lainga no manao an'ity zavatra ity ka mila fitandremana amin'ny zavatra lazaina sy ny maso mijery. Misy teknika maromaro izay atoron'ny mpakasary na ain'ny mpakasary rehefa maka sary ana lanonana na événement na fihetsiketsehana tahaka an'ireny. Raha sanatria hoe vitsy olona efa misy teknika fanao amoahana ny sary ho lasa sary be olona. Zay zany le izy. Ny Andriamatoa Andry Rajoelina aloha tonga dia nisongadina, tsy mila photoshop, tsy mila travaillana sary, fa tonga dia nisongadina hoe misy vitsy iretsy ary misy tsy feno mihitsy. Inona ny dikan'ireny message ireny? Fa manomboka mihavitsy zany ny mpanaraka ny Andry Rajoelina ary na ny mpanaraka azy tena tia azy ara tsy tonga akory any amin'ilay fitaom-pivavahana organisen'ilay filoham-pirenena. Ary inona ny antony nanaovana an'ireny fitaom-pivavahana ireny? Mba hanapasahana an'ilay olona izay mety ho curieux lasa ry dia taritina ary amin'ny palais des sports. Ny intervention kandroany dia tsy andeha hanao analyse hoe marina ve ny sary navoakan'ny team sy mapara tamin'ireny zavatra ireny sa diso ve ny sary navoakan'ny Andry Rajoelina tamin'ny zavatra nataony. Tsy andeha hiditra amin'izay aho. Efa marina ireo no miresaka azy eo. Raha sanatria re diso omaly ny teny hoe vahoaka be reny dia ialako tsiny satria anisan'ny voafitaka. Eritrereto zany a. Efa olona zany hoe tokony homahana amin'ny zavatra hitranga voafitaka ery zalahy. Ajanoko eo amin'ny hoe voafitaka izay satria tsy hamoaka ny hevitra intsony aho par rapport amin'izy hoe vitsy olona atao sa be olona, fa ny zavatra mitranga dia izao. Ny tenin'ny Razafindrazaka hiary no raisiko. Io izy hoe lasa debana sary ve sisa fa tsy débat politique. Dia izao no lazaiko anao rahalahy. Iary Razafindrazaka lidera io. Na taminareo lidera raha tsy nisy an'izany débat politique izany tompoko. Miala tsiny aho. Fantatro loatra averiko. Fantatro loatra iza Herzog Rajaonamaleo. Ahoana sy amin'ny fomba ahoana sy ny contexte tahaka ny ahoana ny antony namoronana ny lidera Vanilo. Fantatro loatra tompoko. Aza eksitena ilazan'ny marina satria mbola velona Ngaratsiraka Didier io, mbola velona ihany koa Andriamatoa José Andrea Nelson. Matoa misite an'izany ianaran'izany, misy dikan'izany, misy dikany lehibe zany. Fa maro ny zavatra tsy fantatrareo momba ny Herzog Rajaonamaleo. Ka ho fanajako ny maty, aza eksitena aho ilaza ny zavatra marina. Tsy ny hoe isin'ny débat politique no namoronana an'izany lidera Vanilo zany.
azafady indrindra tompoko. Nisy antony tao. Tsy mbola nisy zany atao hoe débat politika tao anatin'ny fiainana politika malagasy. Fa ny zavatra nisy tao dia ny politika mapetipety ny mpitondra ary na mifandrafetana n'izany atao hoe constitution ihany koa. Mba ho apety an'le mpitondra na le olona hitondra. Dia namboamboarina teo ny akaiky indrindra dia hoe tsy ampy 5 taona na 7 taona i Andry Rajoelina dia namboarina en fonction an'izay le constitution malagasy farany io. Nitahena selon an'le taille an'le sy ny pointure an'le mpitondra sy ny zakany lohany sy ny vavoniny no nanaovana ny constitution hatramin'izay. Raha misy zany débat politique zany fa tsy nasitrika tany ambanin'ny latabatra ny fanapahan-kevitry ny maro, efa ela tompoko ny tafapetraka ny système na ny constitution fédérale tao Madagasikara. Ny débat politique misy ao Madagasikara dia ny débat d'intérêt perso na intérêt ana groupuscule. Dia inona io? Ny ampanakarena an'le olona mitondra sy ny ekipany. Zay ny débat misy. Ka rehefa mivoana ao anatin'izay zavatra izay dia tsy tafa na inona lazainao. Mifanala baraka hoy aho ry zalahy rehetra. Ny ato mamoaka sary dia petafan'ny ato. Ny ato manao an'izao dia petafan'ny ato. Fanotrana mifanala baraka tsisy maholon-dehibe azy tompoko na iray azy. Zara raha nisy hoe io fleurirako to malala fa amin'ny teny hoe nini ho vititsika raha ngafa tena tonga dia hiazaka zao io tengenana alefa sy mifeky rehetra ny critiquer anga fleurirako to malala. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Eno tsara ty. Eno tsara. Ningaviako ny ekipako hoe aza mi-intervenir mihitsy nareo amin'ity thème anankiray mivoakako ty, amin'ity publicationko ty. Fa avelao hoe andeha ho jerena tena tanjaka reto olona reto. Nalefa le izy, nalefa le adevitra hoe mifanala baraka reto dia nisy thème iray ihany koa navoakako dia zao re olona ahafahana manam-pirofo fa tsy any aminareo intsony zany atao hoe malagasy sy ny tanjaka ho an'ny malagasy dia zao. Raha tena hoe manana olona maro nareo dia amin'arivony ny intervention mivoaka tao anatin'izany poste zany hoe nini. Satria tena marary amin'ny ekipa Andravalomanana mihitsy io nini io. Makarary ny ekipa ny Andry Rajoelina mihitsy io nini io. Satria fatana. Surtout ary amin'ny ekipa ny Andry Rajoelina hoe ity fleur ity rehefa manao zavatra matetika tanteraka ny zavatra ataony. Nga Ravalomanana mbola mi-sous-estimé an'izany. Kanefa tsoroko aminao Andriamatoa Ravalomanana. Fa izany Maurice Tsiavonana izany dia takan'ny hoe vary sy rano tamin'izany atao hoe fleurirako to malala. Mbola tsy niteny ary izy tamin'izany. Hoy ianao tamin'ny Maurice Tsiavonana rehefa nametraka amin'ny fialana izy. Hoe tsika sy Maurice moa tsy miady zany io satria ianao natahotra Maurice Tsiavonana. Dia voatery na rehefa ambassadeur. Non,
conseiller tany amin'ny consulat tany Marseille izy. Zay sisa maromaro iraisanareo mianaka tao. Tiako fantatrao ary tiako fantatrao manomboka androany fa tsy lavitra an'izany Maurice tsy avonana izany Fleury Rakotomalala tamin'indray fotoan'indray. Inona ny resany tatonga midoboka ianao miditra any amin'ny fitondranao. Ny antony dia izao. Raha mijery anareo roalahy. Toko roalahy satria lehibe ankiray tsy mahay mipetraka. Efa tokony hipetraka, hitsotrotra, hijery ny taranaka eny Amerika Atsimo, mikarakara ny omby, mampita. Raha vitanao manamboatra an'izany Amerika Atsimo, na Tsirabe sy ny karazana izany. Dia ianao ve dia tsy marary ny ndoanao hoe vy vato izay taizanao no lasa olobe na Tsirabe. Secret iteneniko ity fa avokako. Inona ny antony nahatonga ny Marc Ravalomanana tao amin'ny HEC tamin'ny eno ny valim-pifidianana tamin'ny 2019 tamin'ny farany teo zany. Mba manontany antsika menakavy a. Ianao ve raha malala fa hoe tsy afaka? Dia mbola andeha hitonatona ny ery amin'ny vavadiny Rabearvelo hijery ny résultat. Mpianatry ny lycée Rabearvelo zany ianao. Tsy tonga dia ianao hoe aloha ilamy marangamy misitrika tampandrina. Fa zao ny zavatra teneniko anareo. Izay no mahatonga ny Andry Rajoelina tsy matahotra ny mpanohitra. Averiko. I Andry Rajoelina dia miteny mihitsy. Fa tsy atahorako ireo izy ary il ne faut pas paniquer. Zany hoe tsy atahora ny Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana nuanceko izy. I Marc Ravalomanana tsy atahora ny Andry Rajoelina fa ny vahoaka manohatra azy no atahora ny Andry Rajoelina. Inona ny antony? Ty farany ity no raisiko dia tantaraiko aminareo. Ny objectiva dia ny atongavan'ny Ravalomanana ao amin'ny HCC. Satria ny fahatongavan'ny Ravalomanana ao mivady dia midika ary lasa forcé izy anaiky ny valim-pifidianana. Ary ridicule tanteraka izy amin'izay eo mason'izao tontolo izao. C'était une opération pour ridiculiser Marc Ravalomanana. Satria ny antony dia izao. Tsy nanomboka akory ny fifidianana dia efa garantie à 2000%. Ny tenako raha tsy tao anatin'ilay dispositif efa tamin'ny 2017 satria fantatro manana source zany. Tamin'ny 2017 aho dia efa niteny hoe i Andry Rajoelina ny lany ao zay tsy mataty crise ndana miaraka aminy. Tsy nanomboka akory ny fifidianana dia efa fantatra hoe i Andry Rajoelina ny lany ao ary i Andry Rajoelina mahafantatra hoe izy no lany ao. Ny HCC malala hoe Andry Rajoelina no ampandanitsika eto. Saingy izao vasalahy. Dikan'izay vasalahy zay manko nandry. Nololaoviny Andry Rajoelina mihitsy Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ilay film. Nisy ny rencontre entre ny Ravalomanana sy ny solitenan'ny HCC Haute Cour constitutionnelle la veille à une proclamation de résultat. Ary mbola ny confirmer ny olony Marc Ravalomanana tamiko io. Izy amin'io tsy malala akory hoe za malala an'ilay secret. Hoe la veille amin'ny proclamation de résultat dia hoe lany Marc Ravalomanana. Ireo soliteny indray no miteny hoe ianao ny lany tompoko ka tongava rapitso. Tonga tokoa nandro. Io izy teo niaraka tamin'ny vahoaka teo. Tsy malala akory izaty iny ka nofokena entiny eo ambony grillade fatana ho grillena ny izaty. Tsisy olona andeha ho tonga ho eny amin'ny aéroport ianao.
nefa be anao tsy oke. Tsisy zany hoe tsy oke farafaratsy mba hoe liste d'attente. Le mba mety misy sansa hoe ianao ny lany eo e. Fa nalefa le opération atongavan'le ry ao amin'ny ACC, iny tokoa fa tonga voaka ny résultat saky safotra. Tsy tan'izay nasiany ny tenany mitsikitsikitsy ravina fotsiny sisany nandray tanana an'le ankiray, tsy fantany fa ino no nandrasana anazy, nandrasana tamin'io fatongavany tao amin'io ACC io, ny andraisany tanana de dikan'izay acté, accepté, accordé, agréé par Marc Ravalomanana, estampillé mihitsy ary par Marc Ravalomanana l'élection. Et le fait qu'André Rajoelina soit élu ce jour-là. Vita. Tiako tenenina amintsika dia zao hoe samy mana-talenta reo raha resaka fikafika. Talenta amin'ny fika reo, rainlaingy reo. Tena traty André Rajoelina tamin'ile sary tao amin'ny gymnase iny, tao amin'ny palais des sports iny, tsisy fika iny. Izy raha teo tsy midementir. Ny ato amin'ile sary ny Ravalomanana zany no mipetraka ny adevitra, ary rehefa mipetraka zay ny adevitra hoe marina sa diso, dio ny parti amin'ny opinion tsy maintsy misy mandray hoe Ravalomanana ny ely ty io e, tompony laingana ely ty io e, rainlaingana ely ty io e. Eo zany no mandeha le zavatra hoe onga iary hoe tena mba lasa ambany be izy nga Fleury débat d'image izy tonga any amin'ny guerre de com izy amin'izao fotoana zao, tsy nataotao foana le fotoam-pivavahana nataony André Rajoelina iny. Da moa tsy tsara zany hoe misy fiatsarambelatsy ve iny sa tsy ahoana, rehefa mivavaka ny olona dia mivavaka izy, tsy anjarako mitsara an'izany. Fa ny zavatra fantako dia zao fa nalabaraka ry zalahy. Tsy voninahitry ny firenena mihitsy zany. Ary tsy tondra an'le firenena any amin'ny ambony mihitsy zany. Na inona lazaina, na inona lazaina. Raha misy ny fika vao maika, grave zany. Raha misy fikafika zany hoe aina olona tao, sa mako ty ananako ato ny échange zany. Misy olona ny Mazanga tonga tao. De nalefa an'le sary. Tozako hoe mba nahaza olona tokoa nareo zany mba alay vao le ampovoany eo fa misy vidy ao. Sady tsy namaly le dalany, tsy nandefa sary mandaky ty ny Androany. Nefa zazany tezaina tany Mazanga zany miaraka amin'ny miara-manonja amin'izao. Nalefa an'le sary amin'le miplombe niveau de tête de raha tiana ho lavitra be manko. Hoe amina miliena tapitrisan'le olona de atao somary lavidavitra le zoom, zany hoe akelezina. Fa raha tianao ho araka le izy de alebiazina le zoom, zany hoe tokony tonga de hitanao vatana lehibe zany le olona premier plan. Fa ajereo daholo zay sary rehetra any. Maka zoom mangeda be izy de tonga de ry amin'le lohan'le olona daholo nanaovany azy de ao amin'le axe azahoana olona. Zao hiditra amin'ny raharaha Sénégal tsika dia amarana ny raharaha. Zao teneniko anareo. Ndia Ousmane Sonko dia tanora misehatra ao anatin'ny politika. Tanora izy fa manana ny mahizy azy izy any Sénégal. Averiko kely ny tantara. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Nicolas Sarkozy dia ny zavatra nitranga dia zao. Misy vahiny manko azafady. Tapaka kely ny filinako. Dia maro ny mpitondra
francophone miala teo amin'ny fitondrana nanasovana. Ninona teneninao rehefa misy akaiky fiovana aty Frantsa dia mikibaka koa ny any amin'ny francophone, ny any amin'ny pays francophone, surtout any Afrika. Tafakatry Macky Sall, tafakatry izy ty Côte d'Ivoire, tafakatry Guinée, tafakatry Congo, confirmé géostratégie et politique ty azavaiko aminareo ty. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana, ngiahy Emmanuel Macron dia nanao revue, mitandahatra nakany iavolo daholy, nakany nakaty amin'ny Élysée daholy ny filoham-pirenena afrikanina izay mitondra teo ary mitondra amin'izao fotoana izao. Ny kahany Andriamatoa Alassane Ouattara izay manana ny lobbying izy miaraka amin'ny ireto personnel na haute personnalité amin'ny Banque mondiale avahako anatin'izay. Nakipaky Sarkozy daholo any teo aloha satria inona ny antony? Sarotra ny fampiresaka amin'izany hoe ity olona sosialista dia ianao ifampiresaka amin'iny nefany les élections en France efa nanao campagne ka tsapako zany. Se gagne par 2 points. C'est-à-dire à 2%, 3%, 4% près ianao dia maresy ary lasa filoham-pirenena. Tena ilaina zany ny fiarahana sy ny fifampiresahana amin'ireto filoham-pirenena francophone any Afrika sy ny hafa. Mety hiteny ianao fa nahoana aza nontaniana fa zay ny azoko tenenina mihoatra satria ny ambiny détail ary isan'ny azo lazaina hoe secret stratégique tsy laza. Mba hiconfirmena zany ny zavatra mitranga satria hiditra ao anatin'ny fifidianana ao anatin'ny 14 volana fotsiny dia hiazakazaka zany ny fiovana any Afrika. Aza nontaniana ao inona ny antony? Sénégal no anisan'ny vulnérable indrindra. Ny Côte d'Ivoire efa milamina. Fa ny tena marina dia tokony any Madagasikara no tokony nitranga voalohany ny fanalana filoham-pirenena satria na inona lazaina dia olon'ny Sarkozy André Rajoelina. Tsy mety amin'ny patiny ety io saingy izao na inona lazaina olon'ny Sarkozy Macky Sall tsy mety amin'ny patiny ety io. Reo fotsiny lazaiko fa naninona ny any Sénégal mety tsy mandeha amin'izao fotoana izao fa ny eo Antananarivo mikatso satria ny valim-panontaniana dia iray ihany. Na inona lazainao na andeha akapoka ao amin'ny vato ary ny lohanao dia andana ataovy atotoy avy ny ampahamarinana ny vatanao fa tsy rarahako zany. Tsy maintsy misy soutiena pays major ao anatin'ny communauté internationale ny tolona ataonao zay vao tafavoaka. Indrindra moa fa ny tompon'ny plaque bandinao no tsy mirevy anao
dia vita anao zany. Ninona ataonao dia mandeha mandroso dia memotra dia mandroso dia memotra araky ny teneniko hoe tanka mbola ravaly manana ny eritreretinareo tompony laka ao anatin'ny mpanohatra dia lany andro eo nareo fa mbola ho tonga any amin'ny fifidianantsika dia amin'izay fotoana izay zay fivalin'ny Esekia no mandeha fa zany ravaly manana zany aza manofo tsy ho lany filoham-pirenena intsony zany manofinareo io ny hotenenako anareo opposition reto hoe mba manaova opposition intelligente zalahy fa tsy andeha an-daniny ora fotsiny hoe omeny ravaly manana 10 millions omeny 5 millions dia lasa manao ny tofanao ao dia varitenao dia le taranaka dia le firenena mipotika faute grave sady faute fondamentale ao anatin'izany atao hoe politique internationale na hoe diplomatie internationale pour un pays comme Madagascar sur un coup de chiquenaude le président il tombe no mandroaka hoe roako ty ambassadeur ty satria tsy mety amin'ny catéchisme zay le faute grave ary rehefa tamin'ny élection présidentielle ny zavatra taty no maninao anazy lasa izy nandelaka ny Bordeaux zany aby afahana miteny fa manofy ianareo ny Sénégal tsy fantatro zay farany eo tout est dans les négociations raha mahay minégocier nga Macky Sall dia tafavoaka izy rehefa tsy hainy le izy dia mitotona io tady zay teniko zay satria ny olona andeha ho any amin'ny fifidianana sarotra ny iresaka an'izany hoe ity bandy ity olon'ny Sarkozy dia ianao iresaka aminy tsy possible zany ity bandy ity nandroaka ambassadeur frantsay dia hoe izy no apetraka ao dia avy eo izy igérer ny humeurany ianao hitondra fireneny zany ary zay ny avantage ny Andry Rajoelina amin'ny marika Ravalomanana samy olona tsy dia nianatra rao fa le ankiray bandy kely ity fetsilay tena cute fanganga mihitsy raha tsy olona fetsilava izy vita ny manipuler le atida hoe ataovy atongavan'le rio amin'ny ACC andana préveo izy hoe ianao ny any lany diny tokoa nao fa fanino hoe zaho ny lany dia fa nisy ny antso anany lavay an'ny résultat hoe proclamation ny résultat raha valony lany dia fa nandeha zay rivotra doza aza manofo lesy na tena kozy sarotra amiko manonona ny anaran'le boikely ankiray zay fa zay anisan'ny vavolombelona anisan'ny nandeha ny négocier ny raha andravalo tany amin'ny ACC io mbola nasahany teny tamiko hoe lavay an'io ny tonton Fleury raha valony lany fa nisy vola be nandeha tao raha tsy olona vendranako andeha andany 180 millions d'euros izy dia à 2 jours ny proclamation vo amin'ny vola be raha tsy efa hoe acté efa ela le zavatra araky ny tenin'ny Andry Rajoelina na inona mitrangy eto tsy maintsy zany ho filoham-pirenena vavany Andry Rajoelina zany pratiquement les gens qui ont soutenu Ravalomanana avaient négligé cette phrase de Andry Rajoelina tsy maintsy zany ho lany eo ary mariny zay satria efa tany an-tànany miaramila efa tonga ny fitaovam-piadiana hoe raha medaladala eo tonga dia ity mandeha nisy ny parti ny tafika tany aminy ny ACC ray manontolo tany am-paosiny fa raha zany tsy nisy ny 21 avril ny safira avril 7 avril le resaka 73 député raha tsy zany tsy voté raha tsy zany tsy nisy ny résolution navoakan'ny ACC hoe miala soloina amin'ny premier ministre dia tokony hiala amin'izay andriamatoa Rajoelina Narimapenina fa haroso ny fifidianana coup d'état manko iny ho an'izay nofa ka tsy malala coup d'état fandroany na fahatelony nataony Andry Rajoelina ny fomba nanalana ny Rajoelina Narimapenina teo amin'ny fitondrana zay no mahatonga ana amin'ny teny anareo fetsilay ary tena fanganga ny fandriany Ravalomanana meo azy aroany dia nijonono tamin'ny drone
dia io trahatra dolo hoe ay teto ampovoany teto banga be potika mihitsy potika ny communication intime amin'ireny e fa zao za tsy hiditra amin'izay ho a entre ran'le dalton reo ndray averenina ndray jaka izy amin'izy rolany averenina dia izany jaka le averenina manko le misomay nefa total finalement nandro raha tena mahay ianao tsy voalan'ny olona teo amin'ny fitondrana tompoko fa ny jaka indray Andry Rajoelina izany entiny amin'ny mokon-dovo amin'ny fotsiny io ambakainy le lavabe satria Ngara Valomanana zany lavabe satria efa manana tokony amin'ny expérience amin'ny politika fa lolovin'ny le boikely zany hoe tena rehefa nahenao an'izay manko tamin'ny fotoana hoe tsy atahorany Andry Rajoelina amin'ny mpanohatra dia lasa saina be mihitsy hoe inona raha zao avo hitako izy ay tena lolovin'ny lery marina Marc Ravalomanana ny tiako lazaina dia zao ny zavatra mitranga ny Sénégal io no tokony mitranga na tokony mitranga ao Madagasikara fa tsy possible satria ny antony Marc Ravalomanana no tianao opposition zay vitsanisa ho anareo vitsanisonareo no tianareo opposition apetraka amin'ny fitondrana ny teninareo hoe eto ara niniany là dia iza ny olona apetraka e ça prendra forme ne vous inquiétez pas nous on n'est pas pressé tsy manao voalobo tereko masaka ohatry ny voalobo jaza ny miaraka amin'ny fleurir Kotomalala step by step ozy izy mivazaha comme le système de goulot d'étranglement azadiny fa maro aminareo reo mbola tsy nanao politika za fa atao anatin'ny politika fanao gazety aloha androany aza excitena hiditra ao anatin'ny sehatra fa raha tena miditra ao mety zakanareo anao velomantsika menakavy a androany zao dia feno vahiny eto amin'ny Manoloka eto eninda izy meo ka dia alao anatran'ny ireo ray aman-drenireo aloha fa ametraka antsika veloma mandram-peona mino fa araky ny tenin'ny ray aman-dreny Kristian zay raha manatsoa hoe misy azonareo raisina ny zavatra nyteneniko teo fa aza variana hiazakazaka anao manipulation ny vahoaka raha hita fa tsy tafaly izy izay nanaovako torimaso kely aminareo amintsika menakavy dia sady anao veloma no anao mandram-peona amintsika rehetra ny alatsinainy moa dia fantatrareo fa tsy misy ny talata izahay ho antsika rehetra zay mahalala ny talata ny fikarakarana sy afaky ny tenin'ny detay fa anenisy zay ny talata amin'ny fanotronana zay mety zavatra mikarakarainy ny fianakaviana Razafimbelo amin'ny momban'ny akama Roland Razafimbelo fa naveriko teto ho anareo zay mieritreritra amin'ny fifanampiana momba an'izany tonga dia afaka miantso anareo directement fa hatreto aloha to tsy hitako le izy dia zay ny teneniko eto satria mafy any raha ohatra hoe le vavitokan'izay foana no anefa ny zavatra sy ny saratra rehetra tokony atao amin'ny zavatra rehetra raha rikalavalo torimaso kely meko anareo telivavy dia mba jerijereo ihany koa andray mandram-peona
Dikinasa saying Jesus anwina ayaw sila sa nifitia bagwaw matao chow sa lavino kaliritan na amisa Tikwi wai Tantana kwanila bel Singing Jesus Tiais Utazana sisa zwata Tikwi wai Tantana kwanila bel Bingo Vagisi Fanatinan Bawayan Uli kwa tunati Tijava kuno Natemangala Uzaka kuyan Yanji nyanzara Ifaita kwandong shensha Tiseri wai Matitsiswa minoj Segunda bit Tawampi wai Anenina ve aria Silazani fitia bakwa Natao chow sao La vino Kalirizana amisa Tikwi wai Tantana wanila bel Singing Jesus twice Utazana sisa zwata Tikwi wai Tantana wanila bel Bingo Vagisi Fanatina Tikwi wai Tantana wanila bel Singing Jesus Tiais Tazana sisa zwata Tikwi wai Tantana wanila bel Bingo Vagisi Fanatina away you know Iny ara fa de saotratsika rehetra amin'ny talata indray ny fotoana zany raha tahian'Andriamanitra ka tonga soamatsara avy any nisy izahay fa raha vita ny miresaka kely eny ambonin'ny avion na TGV dia ho ataonay mandram-piona daholo veloma tokoa. Zay ndrala fa me bogosy indray hono za le